Sehatry ny finoana manoloana ny fahoriana izay miatra eto amin'ny firenena tokony hotrotroana-bavaka noho izany ny fiainam-pirenena dia isy ny fotoana lehibe fifadikanina izay anamariana ihany koa ny sampana fivoazana ny fahasivy jona izay daty manatantara ho azy ireo dia isy ny fandaharam-potoana ho tanterahana ny 13 ny volana jona ho avy izao hoentina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny tsara ho fantatra amin'izany. Tombavaka lehibe izay ho tanterahana ny sabotsy 17 ny volana jona izao etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no anamarian'ny sampany fifoazana ny fahasivy jona izay danty manandanja amin'ny fifoazana. Fitondranam-bavaka fifadikanina ho an'ny firenena ihany koa io andro io izay anasana ny kristianina rehetra tsy hakanavaka. Ny sivy jona ihany koa tena mankalazana atao isatona ihany koa izay ankalazana ny siny fifoazam-panafo voalohany eto Madagasikara 13 taona lasa izay dia misy vavaka sy fadikanina ihany koa izay tanterahana. Ka ny andinindiny ny vavaka sy fadikanina zany dia vavaka sy fadikanina ho an'ny firenena, ho an'ny fiangonana, ho an'ny isam-batan'olona. Nefa ihany koa tena fotoana anankiray izay ampan'Andriamanitra hafatra ho antsika menakavy, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny vahoaka kristianina rehetra ary azahoany rehetra indray manapa-kevitra amin'izay lalana tokony zorany, ny lalana tokony hatrehany manoloana ny toe-java-misy eo amin'ny fiainana. Dia io anasana ny rehetra tsy misy hakanavaka na iza na izy fa izay herina ho zava-dehibe ao anatin'ny vavaka sy fadikanina io mampiavaka ny isa-taona zany dia amin'ny taona ity zany dia misy fanokanana mpiandry ao, misy asa sy fampahirezana zany ao tahaka ny isa-taona fitoriana ny filazantsara ankira, ao ny tompiteny anankiroa izay efa voavaran-teo, ao ny fampianarana anankiroa ary fiarahantany fiarahany rehetra mientana mitondra izay zavatra mahatery azy eo anatrehana. Akoatra ny fitaom-pivavahana dia isy ihany koa ny rindran-kira ara-pilazantsara lehibe mandritra io fanamariana ny fahasivy jona io ary miisa roa ny toriteny iarahana amin'ny tonian'ny sampana fifoazana fohy be FJKM sy ny filohan'ny FJKM Irako Andriamahasoa. Hiavaka tanteraka ity fitaom-pivavahana ity fa akoatra ireo sy ny fisiana asa sy fampahirezana dia isy ihany koa ny fanokanana mpiandry vaovao anampindray ny mpiandry efa misy eto Madagasikara. Amin'ny 1 hatramin'ny 14 ny volana septambra ho avy izao kosa moa no anatanteraka fivoriam-be any Morondava ny mpiandry manerana ny nosy. Zay ny vaovaontsika topilasy topoko vavy ankasitrahana feno ianao tsy nasaraka tamin'ny fahitalavitra MATV atao anatin'izay fotoana ny fampalalam-baovao zay ho amin'ny rapitso indray izana hoentina amintsika eto ny vaovao misongadina dia ho amin'ny rapitso indray ary mankasitraka tompoko.